tsy ny omana izy ny alina n'iny hoe ahoana ny ataoko rehefa ho atsoina tonga dia aclotureko ve ty compte ty sa ahoana fa eo amin'ilay fotoana tsy homananao mihitsiny satria eo ianao tsy manana ny vonina fa manana fo disponible ho an' Jesosy raha vao sady manana raha vao zay mantsy ny tena ataoko hoe lesoka kely amintsika efa mahalala an' Jesosy dia miainga eny an-trano dia manana zavatra vonina amin'ny anaran' Jesosy terentsika Jesosy indraindray fa nefa tsika tsy manaiky iondrika eo amin'ny fitarian' Jesosy sika ne raha natsoina dia anaraka azy fa tsy izy ny anaraka atsika tandremo tsy hoe atsangany ianao dia avy eo lasa manaraka anao Jesosy tsy izay le izy mety tsika mety hoe mieritreritra hoe tsy zany le izy fa ny action ataontsika indraindray manao an'izany le action ataontsika indraindray ohatrany hoe manery an' Jesosy anao ny zavatra anankiray zavatra courant be zao amin'izao fotoana izao tena mila fanasitranana manao acte prophétique tsy hoe ratsy ny acte prophétique fa ny atao hoe acte prophétique zay nampahitan'Andriamanitra anao tao amin'ny tontolo ara-panany déclarenao confessenao fa tsy hoe zay tianao hita amin'ny fisainanao manokana ny confessenao ho teneninao hitranga tsy mety zany satria manery an'Andriamanitra ianao tsika tsy afaka ny teny na aneo zavatra anankiray tsy nampahitan'Andriamanitra atsika zay ne le lesina tamin'ny zoma tamin'ny sabotsy zay hita zay efa tanteraka tao amin'Andriamanitra alleluia no ampiasaina ny vavanao anatanteraka ilay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy amen ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha hitan' Jesosy ireo dia hoy Jesosy taminy ndanonareo miseho ampisorona tsisy fametrahan-tanana tsisy ninininy eritrereto hoe misy boka anankiray vao mifanenao tonga dia andany ianao raha boka tezitezi tavy zany dia mahatsiaro izy hoe roany zay zany alleloia isaorana an'Andriamanitra hoe ny alohany io dia izy rehetra ireo no nalala ny antso hoe ry Jesosy tompo grande efa endry mpandraisa mpamonjena zany mandray azy ho tompo ka na ninina zavatra nytenen'i Jesosy dia tsy lotom-pony nateraka izay zavatra izay raha vao tsy tena azo antoka ny fandraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia ninina zavatra tenen'i Jesosy dia ho veksenao tsy ho zakanao le izy satria eritrereto ianao hitady fanasitrana dia Jesosy miteny hoe ndana tonga dia makary ampisorona mety hitaka ianao hoe ngatsy mba misy hoe petadrora na fametrahan-tanana na hoe tsofina kely ny sofina azonareo satria izay le zatra migidean' Jesosy iny endry mpankatoavany misy fankatoavana tedavina ane alleloia isaky mipetraka eo tsika miaino an'Andriamanitra dia aza lahatra ny teninao sy ny tenin'Andriamanitra ohatra hoe manana fisainantsika hoe zao ny tena izy ka zao le ekeo alleloia teny Jesosy manjany boka hoe ndanina makany mpisorona nefany raha tamin'izany vanim-potoana zany ny boka dia tena ilika eo amin'ny tanàna alleloia ary na ny olon-tsotra raha tsy mahazo manakaiky ny boka maika fa mpisorona tsy tokony manakaiky ny boka dia hitanareo fa misy endrim-pinoana ihany tao amin'ilay boka hoe andao zany hoany efa fatany fa tsy mahazo mandray ny any fa nandeha izy zay ny antoka an'ilay fanasitranana ny alebiazan'ny finoanao ao anatinao no iantoka ny fiovana eo amin'ny fiainanao aza miandry tanan'olona ny tanan'olona rehefa apetraka dia imagine fa misy tomobily anankiray ririnina zao tsy mazaka ninona batery alleloia fa io tomobily io matoa tsy mazaka amin'ny batery dia mila atao contre attaque izy raha tomobily automatique ohatrany tsy mety sao dia manimba zavatra atao contre attaque le izy any dia velona iny avy eo amen ny tanan'ny olona manosika dia ohatrany hoe olona mametra tanana fa io tomobily io tsy velona raha tsisy batery na anosika eo 50 ny olona anosika eo fa tsisy batery dia tsy velona io ohatr'izany koa ny tanan'ny olona zay mety ampiasain'Andriamanitra dia tahaka ny hoe manao contre attaque manampy ny finoana fotsiny fa ny tena marina na olona mivavaka be arany mametra tanana aminao fa tsisy finoana ianao tena mety mbola sarotra ihany fa nefa Jesosy mamindra fo izy alleloia ampitombo finoantsika ny antom-panasitranana anao sy fanangananao ho an'i Jesosy fa tsy ho an'ny tenanao rehefa nandeha izy ireo dia zavatra nahagaga niverina ny anankiray fa tonga dia sitrana teny am-panidinana ary mety tsy fantatritsika fa mety voanitodika an'izy ireo nankatoe nandeha tonga dia sitrana fa ny ambony niezaky ny aneo fahasitranana amin'ny olona fa tsy hiverina ao amin'i Jesosy ame voninahitra azy alleloia ny antom-panasitranana antsika tsy ho hitan'ny olona fa mahay zavatra Jesosy aloha
fa ny antom-panasitranana anao dia ny ahafahanao miverina mankalaza an' Jesosy aloha. Aleloia. Satria tsika tsy hoe ho hitan'ny olona ho sitrana ny tanjona, fa ny tanjona voaloha dia rehefa sitrana dia voninahitra ao an' Jesosy. Sy ho tehaka ao an'Andriamanitra. Amen. Ndraindray lasa lehibe amintsika ny fijerin'ny olona no fijerin'Andriamanitra. Aleloia. Samy sitrana ireo boky ireo fa nanin'ny Jesosy ny nanontany hoe ary mba anakaiza ny sivy, satria ny andro izy ny fiverenany sivy. Izy folo ny tiany ho eo fa tsy ray, folo ny tiany amin'ny voninahitra azy fa tsy anankiray. Lizany sitrana ihany ary lizany tena marina, question de priorité spirituelle mila mipetraka foana. Iza najainao voalohany, Jesosy sa olona? Marina fa Jesosy ny teny an'izany io ndana makany ampisorona, fa testeny ny finoana hoe tena manaja anao ve ty olona ty? Mety misy fotoana Jesosy miteny anao hoe maniraka anao hoe zay ndana makany ry amin'ity ry tanàna ry fa misy zavatra mpanaoviko anao any. Fa alohan'ny akalisanao any miandry izy hoe hiverina ve izy aloha hisaotra anahy, ny amin'ny fafahako hoe fahatsapahany io mba miteny aminazy zany efa zava-dehibe. Tsy ny olona rehetra mandre an'Andriamanitra miteny, fa rehefa mandre an'Andriamanitra miteny ianao dia aza maika anao mission aloha hisaotra Jesosy fa niteny taminao izy. Zay le hoe olona sitrana mandre, satria ny important amiko sy ny important aminao, aleluia, dia ny firaisako amin'i Jesosy fa tsy ny fahampiasan'i Jesosy anahy. Tsy mitovy zany zavatra zany. Aleluia. Tsy le fampiasana ny important fa le fatsapanao. Ianao ny anao mangingina, imagine hoe anatin'ny mangingina tsy misy mahita ny ampianarana anao voalohany, matotoko fahenina midiro amin'ny efitranao. Satria ao ianao le mianatra an'le hoe mianoka an'izany hoe miteny Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra, ampianarina ianao ankalazana azy, na dia hoe ohatrany hoe fotsiny ary ny henonao avy amin'i Jesosy, wow, voninahitra be zany satria efa mandre ny sofinao. Tsy le qualité an'le teny akory, fa le fait hoe miteny Andriamanitra. Aleluia. Rehefa olona anankiroa miady tsy mifampiteny izy, fa rehefa olona anankiroa mifankaty mifampiteny foana ireny, miresaka foana. Matoa Andriamanitra miteny anao dia manana fitiavana, fitiavana ny fitenenany, sitraniny ianao mba ho anazy. Aleluia. Aleluia. Amaraparana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahavalo ambin'ny folo amin'ilay Luka 17 moa tsy nisy hitany verina amin'ny voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona afa fireneny ity va. Amen. Mivereny eo amin'i Jesosy isan'andro. Verikany, mivereny eo amin'i Jesosy isan'andro. Eo amin'io situation anao io mihitsiny aza miandry fiovana aloha meu voninahitra Jesosy eo. Proveo fa namoana ary ianao sanatriany zany dia tsy ny vavanao tsy afaka hiterana an'Andriamanitra. Excuse ny zany. Jaonina 15:22 mba jereo kely ny rehefa tonga ny an-tranonareo fa ozy ny tenin'Andriamanitra iny sans excuse zany. Tsika indraindray be excuse be rehefa misy zavatra mitranga. Jaonina 15:22 amin'ny anaran'i Jesosy, raha tsy tonga aozy izy ka niteny taminy dia tsy nanan-kelika izy fankehitriny dia tsy misy fialana azo ny atao amin'ny elony. En français sans excuse. Tsy misy excuse zany hoe za tena tsisy frais fa va ianao. Aleluia. Finoanao ny tian'Andriamanitra tompo. Aleluia. Za tena tsisy an'izao, aza ny tsisy no hitanao kokoa. Zay le fanasitrana ny tadiavin'Andriamanitra. Aleluia. Mifantoka tsika indraindray lasa mifantoka amin'ny zavatra kely tsy mitondra makaiza. Raha oharina amin'ny tokony hifantohantsika amin'i Jesosy, izay miantoka anao makany amin'ny mandrakizay. Mifantoha an' Jesosy, izay ny teny boky ny Hébreo, mibanjy an' Jesosy tompo finoantsika. Raha tianao hitombo finoanao, aza mijery olona. Raha tianao hitombo finoanao, aza mijery zavatra. Raha tianao sitrana ny anatinao, le zavatra jerenao ihany iny ihany niteraka zavatra anatin'ny fonao. Raha vao mijery zavatra mampatahotra ianao dia hiteraka tahotra anatinao zany. Raha vao mijery le tena fiainana ianao dia anainga sy amelona le fiainana efa disponible ny eton'ny fany masina ao anatsika tsiraray avy. Aleluia. Tandremy tsara fa tsy zay rehetra mahita an' Jesosy dia mahay manaraka an' Jesosy. Misy zavatra tsy nitenen'ny mpianatra 12 fa nitenen'ny Bartimeo. Izy nefa jamba. Hiditra mivavadiny Jeriko Jesosy tonga dia fantany hoe zay le Jesosy zay. Zay le marika toko 10 teo. Ry zanak David ao mamindra fo amiko. Jereo fa ohatrany hoe mitovy zany le zavatra nitenen'ny boka sy ny jamba. Tsy hoe miboka na nireny jamba na ny jamba nahita ny boka, tsy zay. Aleluia. Fa zay le fiasa amin'ny fany masina ao anatin'ny tsiraray avy. Misy an'le atao hoe tsy hoe protocole fa misy fiasa amin'ny fany masina zay tena tsapan Jesosy mihitsy hoe ya fany masina za miteny zany
dia rehefa niteny Bartimeo dia niteny olona manginy elahy akimbony ny vava fa zao zavatra mahafinaritra tokony ianarantsika anatin'ilay izy dia zao hoe tsy izay rehetra manakombona ny vavanao dia ekenao avokoa tokony antompo-pahefana eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao rehefa Jesosy miteny hoe mangina dia mangina rehefa Jesosy miteny hoe miteny dia miteny vao ray Bartimeo sady ny lesona mbola tsy niraisin'ny mpianatra satria miomana izy satria mangetahetany tsara Jesosy izy alleluia tsy excuse ny fahajambana ka tsy hitako ny nandalovan'i Jesosy dia tsy hitrana zany ny légitime raha ranofo ka normal izy kosa jambako hoana nahitany an'izany tsy nionina tamin'izany izy aza zay argument rehetra ao anatin'ny fiainao dia ataonao légitime décision io a décision tsy maintsy raisiny io zany hoe manaraka an Jesosy zany tsy hoe joli foana amin'ny aranofo a alleluia sao dia mahita nareo hoe ohatra mety ry pastera alleluia atao amen zany aloha alleluia amen a fosiny ten'Andriamanitra andramika izao fa tsara Jehova alleluia alleluia miatrika amin'ny anaran'i Jesosy mijoro voninahitra Andriamanitra tsy maintsy préparentsika isan'andro zay le hoe devoly tsy misôma zany tsy hoe miandry anao reraka izy dia hoe pôzy kely aloha tsisy posy zany ohatra le tambola kely posy aloha tsisy an'izany fa amin'ny fotoana rehetra izy vonina ianao koa tokony amin'ny fotoana rehetra vonina alleluia amin'ny anaran'i Jesosy ny farany ao le marika toko 10 teo dia hozy ny ten'Andriamanitra hoy Jesosy tamin'ny Bartimeo mandeha any ianao ny finoanao no efa namonjy ianao izay ny tenin' Jesosy fa ny disposition ny raisin'ny Bartimeo dia hoe dia nahiratra niaraka tamin'izay ny mason'ny Bartimeo ka nanaraka an Jesosy teny an-dalana izy le fanasitranana zany tsy hoentina namody any amin'ny fianakaviana aloha le fanasitranana hoety eo amin'ny Jesosy aloha ireo boky ireo tsy hoe le boky anankiray tsy niazakazaka tany amin'ny mety hoe rehefa boky izy raha ohatra hoe nanambady dia nisaraka tamin'ny vadiny dia tsy hoe niazakazaka tany amin'ny vadiny ianao no tena efa ela tsy ny fihiniko verena makao amin'ny Jesosy aloha miverena makao amin'ny Jesosy aloha ny antom-pananganana anao dia ho ao amin'ny Jesosy ary ny mety mahatonga ny fanasitranana eo amin'ny traîne satria le antony mbola tsy zay mihitsiny mety mbola ho an'ny tena le antony fa tsy ho an'i Jesosy le antony zay le nyteny antsika tamin'ny voaloha hoe io anie jereo fa ny antom-panasitranana an'ireo dia Jesosy ny andro hoe aray zany sivy nga tsy mba hame voninahitra an'Andriamanitra satria purification na fiderahana io zavatra lalovantsika tsirairay avy io zavatra lalovanao io tsy lalovan'ny hafa tsy fatiantoko zany fa tombony satria tonga ny fiderahanao tsy ispanana satria eo amin'ilay teboka atrehanao io mihitsy ny anehoan'Andriamanitra ny voninahiny hoe zao mihitsy le tiako atongavana aminao ety enao rery miatrika ty zavatra ty dia amin'izay fotoan'izay le fiderahana ao am-bavanao tanteraka le boky salama hoe mira firam-baovao an Jehova ary tany rehetra alleluia tsika rehetra mira firam-baovao natao hoe vaovao tsy tany am-bavan'ny olona samborinao natao hoe vaovao avao amin'le zavatra ny ainanao dia nanambara ny fane masina teo am-bavanao dia lasa tsisy mpanana le izy authentique ny fiderahana sy ny fiankohofana ataonao rehefa hainao miatrika eo le komba anankiray fa mahita an Jesosy ianao mety tsongona ianao fa le hay tsy lasa hay fa alleluia alleluia asika ve miova ny zavatra rehetra rehefa miova ny perception antsika miaraka amin'i Jesosy rehefa tsy manana tanjona zavatra ranofo ianao miova ny vocabulaire anao miova ny fisaintsainanao miova ny fijerinao miova ny famindranao mahita tenin'Andriamanitra ianao vao mahita jamba tonga dia marika toko 10 zany rahalahy zao ny tiany tenenina zao ny tiany Jesosy tenenina amiko alleluia fa tsy hoe tsika dia hanao ohatran'ilay amin'ny jaona toko 9 nanao analyse daholo na ny mpianatra na ny mpisorona rehetra iza ny nanotany reniny sa ny rainy 10 sujet tanteraka mihitsiny Jesosy namaly an'izany jaona toko 9:7 hoe voninahitr'Andriamanitra ny anton'iny e marika toko 7 ihany koa misy an'le atantaran'le lehilahy maty-tanana ila anankiray ho voninahitr'Andriamanitra ny tanjony reny eny e Jesosy tsy niteny mihitsy fihinana nataonareo tany aloha tany nga nareo nijery dadarabe sa mamara izy tsy haiko na tonga n'le zaza ohatran'izao azonareo fa tonga izy anova mba ho voninahitra le ray alleluia manasanao hitsangana amin'izao fotoan'izao a alleluia ataontsika hivavaka teneny mihitsy hoe Jesosy a miova ny antony miova ny motivation anko manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho sitrana mba ho hitan'ny olona fa tena hoe za mivavaka be
na hoe sitrana mba ho hitan'ny olona fa ny ary amin'ny toerana andehananay dia mahay zavatra tsy izany fa ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ho voninahitr'Andriamanitra. Retsandrindra masina mandrakizay misaotra anao zany amin'ny teny izay nampitondrainao indray tononay amin'ny anaranao Jesosy Kristy fianao no hikasika ny fony tsiraray avy ka hanovatra any amin'ny antony mandrisika anay Andriamanitra ampirehitra anay ho amin'ny fitiavana anao isan'andro isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy afaka hanakana an'izay sitraponao tsy maintsy tanteraka. Alleloia. Ary fantatray fa sitraponao ny fanasitranana. Alleloia. Aoka ny fonay Andriamanitra vonina tsara amin'izay aretrany irahanao ka tsy hitany tombony ho anay izahay eo amin'ny fotoana izay hanasitrananao anay fa hanome voninahitra anao Andriamanitra ary eo amin'ny fotoana izay ilazanao aminay fa sitrana izahay dia eo izay Jesosy tonga dia todika makany aminao hiteny hoe voninahitra ho anao Andriamanitra satria tsy nihita ny masonay hoe mbola misy fivotosana no hitarika ny fideranay tsy hivoaka fa amin'ny anaranao Jesosy le zavatra hitanao sy ny tanteranao tany amin'ny tontolo tsy hita maso ny efa tononinay amin'ny anaran'i Jesosy ho hita maso eo amin'ny fiainanay hanomezany hoe voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo no anaovanay zavavaka izany. Tario indray mpanomponao Andriamanitra ny amin'ny toy ny teny androany dia anao Andriamanitra ny asa ao anatin'ny fony tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Ndao tsika hiteka mafy ho an'i Jesosy. Taovy mafy ny teka ho an'i Jesosy. Alleluia. Mazaho toerana vetivety ary. Mazava ny ao am-pon'Andriamanitra alohan'ny hanasitranana anao. Atonga anao ho azy. Sitraniny ao ho azy. Mihaino tsara tsika. Ny pratika an'izay dia anankiroa no nomeny tompo teo. Résumeko vetivety izy mba hiditra amin'ilay faharoa mantsy hoe sitraniny mba ho ao aminy. Le boka nadio niverina teo amin'i Jesosy, niaona tamin'i Jesosy, niresaka tamin'i Jesosy, dia nisaotra an'i Jesosy. Le hoe fiverenantsika ho ao aminy avy amin'ilay programa dia tsy mampitondra fisaorana ianao rehefa sitrana. Hoe mifanena mpiara-manompo ery avy eo dia hoe hivavaka mantsy ry avy eo dia hisy gidragidrina fanasitranana mantsy ry avy eo. Ohatran'ny tsisy faly hoe. Anao zavatra ny Andriamanitra. So volombava zao mitoroteny fotsiny avy eo dia tsy anao zavatra avy eo ny tompo kosa. Alleluia. Dia tandremo so dia rehefa sitrana ianao dia olona any hoe tendeny ry pasitera fa sitra hony tsy manaja an'i Jesosy ianao. Satria tia boky ity rehefa sitrana tsy nampitondra fisaorana fa izy mihitsy no niverina nanatitra ny fisaorany. Teneno akaikinao zara amin'ny fiainam-pisaorana hoe mifonao avereno izay. Faharoa Bartimeo nositran'i Jesosy mba ho an'i Jesosy anaraka an'i Jesosy. Misy fanapa-kevitra tian'Andriamanitra ho hita fa raha ny amin'izay manjoanao azon'Andriamanitra karakaraina amin'ity maraina ity. Tian'i Jesosy ianao rehefa sitrana anaraka azy. Tsy anarak'olona, tsy anaraka asa fanompona, tsy anaraka fiangonana, tsy anaraka pasteur, fa anaraka an'i Jesosy. Sitranya mba ho ao aminy. Zany jerevantsika ny Luka 10:20 hoe nanao fanoharana Jesosy amin'ny Luka 10:20 mahakasika ny zanaka adala. Dia averiko vakina kely le izy mba hatonga anao anana fandraisan-dahatra androany fa eto Jesosy ikarakaranao. Ny fahavonona ny zavatra rehetra efa vonona ao aminy. Tsy misy sarotra izany io rehefa fantatrao ny zavatra andrasany tiany mba hijoroanao mba tsy fandiso ny programany sy ny programanao. Vakiko manomboka amin'ny andininy faha 1:20 naran'i Jesosy. Nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy
ary ola izandriny tamin'ny ray ny raiko ome ho any anjara fananana tokony ho dia nyzarainy tamin'izy mirahalahy ny fananana ary no ny afaka kelikely dia nangonon'ilay zandry ny fananany rehetra ka lasa nakany tany lavitra izy dia nandany fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany tsy tonga dia nangonony teo ny eo zany mody niaritra kely teo aloha izy fa nefa rany lasa izy misy mihina fa eto tsisy olona mody manangona fanasitrana dia lasa toiziko ilay famakinan'ilay teny ary rehefa laniny avokoa nyfanana lany le fanasitranana rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafo tany amin'izay tany zay dia nahantra izy dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompotany anankiray tamin'izany tany zany ary dia nirahany io tompotany io tanetsahany iandro-kisoa ary satry ny amenony kibony tamin'ny voankazo fihinan-kisoa fa tsy nisy nanome azy ary anodiny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karamainy raiko manan-kanina be dia be fa za kosa maty mosary eto iainga dia ody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy ary nonena azy izy ka niazakazaka dia namihana ny voziny sady nanoroka azy ary ilay zana nanao tamin'ny hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa raiko kosa nanao tamin'ny ankizy rainy ny rainy kosa nanao tamin'ny ankizy lahany hoe atao alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony ary eto ny zanakombona fahaka vinoy ary eo kisika hinana sy faly fa ty zanako ty efa maty fa velona indray efa very fa hita indray dia ny faly izy fa tany tsa ny zanany lamatoa ary nonody io lamatoa io ka mbito akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy di danse ho anao ohatran'le rehefa le fiderana savotsy manao ohatrany tsy de midanse iny ianao vakio fa ny fifalian'ny ray fa tafaverinao aminy zanany very danse ary ny antso ankizy lahy anankiray izy ka nanontany azy zay nanton'izay zavatra zay ary loha lay ankizy lahy taminy tonga rahalahinao dia namony zanakombona fany rainao dia raikitra ny fety be satria efa tavaverina somatsara ato amin'izy dia tezitra ilay rahalahy ka tsy nety niditra niandry tany ambany izy fa tsy netitra tao amin'ny sekoly dia nivoaka rainy ka nampandroso azy fa izy namalaka anao tamin'ny rainy hoe indro zay ely zay no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy za tsy mbola nomenao na dia zanakosy aza mba hifaliko amin'ny sakaizako fa raha mba tonga kosa raha vo tonga kosa io zanakao io zay efa nandany fananao tamin'ny vehivavy janga ahoana ke nafantarina hoe vehivavy janga nahalany an'le fananan'le zandrany nefa izy tao an-trano foana dia namono misy raha komisera no mihainao an'izany dia misy ankety mivoaka hoe fa ahoana mono fa taizanao no ovinana no nafantatra an'izany dia namono azy ny zanakombona fay ianao hoy ny dadany anaka ianao ny ato amiko mandrakariva anao avokoa zay rehetra nanako zao mety ny mifaly sy miravoravo fa ty rahalahinao ty nefa maty fa velona indray ary efa very izy fa hita indray amen io zanakadala lay faralahy io rehefa tany amin'izay nandehanany tany mino fa rehefa lano ny vola rehefa nanomboka tsisy sakafo tanaty fahantrana mety nisy aretina nanjo azy mety eo tsy voalaza ato le izy mety nisy aretina nanjo azy mety tsy ampy calcium mety marary vavony le aretim-bavony sady tsy ampy sakafo miasa saina mety narary endo satria mikiky le fanenenana manakoako ny tenim-pahamarinana nantsy ny dadany azy fonizy mbola tokantrano ny dadany zany karazana fanaintainana sy aretina zany nanjo azy rery tany amin'izay nisy azy lavitra ny rainy reo marikeo fa ny dadany tsy mba niteny mihitsy hoe ndre an'izay marary foziny dadany raha tonga iny salama tonga eto fotsiny iny dia salama fa raha any iny tsy hitako izay ho atao azy fa iary aniko androany maraina mampatsiaro Andriamanitra fa raha any ianao ohatrany tsy hita izay anaovananao fa miverena ianao amin'Andriamanitra dia aoka ianao ho ao amin'ny tsara satria efa azy ianao ane zanane fa nefa tsy hoe zanaka tsy hita fa zanaka tokony mitoetra ao amin'ny ray mandrakariva
tsisy resaka mihitsy hoe ary dia naniraka mpanompo ny rainy nitondra fanafody raha sanatria mahararirary kely ny zanana ny alavitra any tsisy resaka mety hiteny ianao hoe tena mba mafy koa tena tsy nirarainy ray mihitsy le zanany aloha hiteny aminao kely fa tsy nirarainy zanany le rainy azafady aloha do aloha zay mivahatsika aloha toafa be fijerinao ana fa hoana le dadana ve tokony hivoaka fa izy ny ala ka izy ne pastera Jesosy tonga hitady sy hamonjy ny ondry very ondry very no ivoahany mpiandry ondry fa ny zanakadala ny rasana miverina fa tsy alaina ka raha zanakadala ianao manatriketa za miandry ny dadanao irécupéré anao zany tonga avasaina dia miverena jentilisa hovonjena no ivoahana ny trano fa raha zanak'Andriamanitra tsy hita tonga avasaina problema ty zanakadala ty niady tamin'ny dadany izy dadany tsy namaly ny farany niady tamin'ny kisoa koa tsy namaly tofoana ane le izy tofoana le izy ianao zany a esory zay le miady zay le tiako atongavana ary indrindrindrindra tsy Andriamanitra mihitsy ny tokony hadivanao aza miady amin'Andriamanitra aza miady akory amin'izaniza aza miady amin'ny pasteranao aza miady amin'ny avokanao ndasa hitariko izy dia mitendrena hoe inandray zany fanentanao andro pastera ndray satria pastera esotriko indray le mahapastera aza miady amin'ny avokanao fo sahirany hoe amin'ny tribonaly raha ohatra ka hidivanao ny avokanao na dia omenao vola ary satria na tokony hamoaka ny clé rehetra sy ny karatra rehetra izy amoakanao mifahasorenany a na dia antany leo amin'le juge hoe inona ny hevitra maître tsisy hevitra tsony eo izy ianao mandreraka koa ary aza miady amin'ny dokoteranao satria rehefa tonga ianao marary ka edivanao inona ohatra le edivanao ny dokoteranao tsy omenao vola ny ilanao vaniny izy teneninao fa tsy maha izy nefa ianao tonga eo aminy foana tena mitsotronao marina fa raha dokotera tsy voafora zavatra hafa nitsindronao marary sa tsy marary ary tsy reo ihany tsy tokony hiady aman'olona mihitsy ianao averiko niady tamin'ny dadany le zanakadala dadany tsy namaly ny farany niady amin'ny kisoa tany vao tonga saina sekolim-panasitranana tsy any amin'izay toerana misy ianao no tian'Andriamanitra nasitranana anao ao aminy aloha ianao voakarakarainy zay mahatonga le hoe sitraniny mba ho ao aminy nahavariana be ny réaction le zanakalahy zay tsy niala tao ozy izy fa maninona zaho izy tsy mba namononao biby mba nanaovana fety zaho izy tsy mba nanaovanao zavatra mihitsiny dia gaga be le dadany satria nisy fahatakarana tsy nananany ty lamatoty na dia fidèle ny toetra tao an-trano ary izy ka tsy mba niala tao voalohany ny tao am-pony dadany dia zao raha mbola ao an-trano ianao dia zay any dadanao dia anao ny fahafahanao miombona fananana amin'Andriamanitra sy ny fahatsapahana ho an'izay rehefa miatrika fiainana tsy ianao lavitra an'Andriamanitra fa ianao miaraka eo ambany mason'Andriamanitra tsy azo nyity lehilahy ty zany ve zany ke le zavatra ny tsiririto kay zany anahy ay ke le nanirasako tsy mety tonga kay zany kay ka anahy ay ke le mody ny esako be mba nijeren'ny masony dadaka hoe enganie ay ke le enganie netrireto kay efa anahy fa tsy nisokatra zay fahatsapahana zay raha tsy niteny tamin'le dadany faharoa ny tena tao am-pony dadany tsy le sakafo anie fa le zanaka very tafaverina ny fifalian'ny ray rehefa hita ny zanaka very fa tsy hoe rehefa valiana fitiany zanaka ao na ihany koa hoe mila mise déplacer dada fa marary ny zanaka tsy tonga dia hoe mila mandehany amin'le zanaka niala tao tokantrano ka marary hitanao amin'izay ny fifalian'Andriamanitra ve ny fifalian'Andriamanitra ianao tafaverina ao aminy sy mitoetra ao aminy fa maninona ke ty lamatoty iny tsy nahafantatra ny dadany satria ty lamatoty tao an-trano mety ny hevitra izy fa mifankaty amin'ny dadany
Fozy izy pasteur Njiva teo hoe ny pirofo ny mpifankatia dia mifampiresaka. Fa aika izy io zany voky ny trano, miditry ny trano fa tsy mifampiresaka. Rehefa tsy mifampiresaka izy sy ny dadany dia misy zavatra be dehibe tsy fantany momba ny dadany. Raha nyresaka tamin'ny dadany ty lehilahy ty dia namboraka tao am-po ny dadany hoe ny tena laheliko ny elesy dia nizandra ny latseo hoe. Fa tsy nisy mihitsy izay occasion fifampiresahana izy mianak'izay. Misy occasion tokony ifampiresahanao amin'Andriamanitra zay tsy omenao mihitsy. Dia mandiso zavatra be dehibe ao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Tokony mahatonga sainanao hoe ay ve zany kay ny ao am-po n'Andriamanitra. Teneno akaikinao, mila manokana fotoana ianao hoe miresaka amin'Andriamanitra hoe miaino izay teneniny hoe amin'izay mahatery azy hoe fa izy miaino anao hoe amin'izay mahatery anao. Mino aho fa tokony niova ny relation izy mianakireo raha mifampiresaka ry zareo ka fantary ty lamatoa ty hoe aike ny vesatra ao am-pony dada hatramin'izay ka hatramin'ny androany dia le zanaka lasa tsy hita very no heverina fa maty. Tsisy dilany fanasitranana dozy natretra zany zao raha mandinika ianao. Izy tsy niteny ndry nisy marary vavony. Tsy ianao marary vavony ane no mampananina ny fon'Andriamanitra, fa raha sanatria ianao lavitra azy. Aza vela ho lavitra an'Andriamanitra zany ny fonao. Ataovy akaiky an'Andriamanitra ny fonao. Aza miady amin'Andriamanitra zany ianao. Tsy misy dikan'le antony edivanao aminy sady tsy mitombona. Satria ny boky ny Biblia dia miteny fa ny fahadalan'ny fon'ny olona ny mahadiso ny lalakalehany dia amin'i Jehovah izy no sositra ny fony. Misy zavatra be dehibe amin'ny fiainanao iny avy amin'ny fahadalanao fa Andriamanitra vonona ny récupérenao satria izy reriny tsy mba mandatsa anao amin'ilay fahadalana fa ny solution ny omeny Jesosy sy ny fahafahanao miombona miverina amin'Andriamanitra mba hahafahanao mahita ny récupération ny zavatra rehetra momba ny fiainanao ho azo tsapahitanana. Azo averina amin'ny lono ny fahasalamanao andro amin'ny maraina. Raha averinao amin'ny lono ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsy fanamby le izy, tsy tambazana le izy hoe verena mba ho sitrana, tsy zay. Fa na tsy ho sitrana azy ane tokony hiverina ianao fa ny mahasoa anao hoe tsy hanivelany ihany ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy ny mampety anao. Aza teren'Andriamanitra iny ary afa hiverina fa hitako hoe izay fandrasitrana ataonao, eo indray ianao aloha, eo ianao io. Taovy eo ane ho hitanao. Eo indray ianao ho zahan'Andriamanitra toerana satria izy tsy azo terena mpanjakana izy. Amarana koa sao ty hivavaka ao anao tsika. Tamin'ny sabotsy herina le nitoritory an'le hoe ny fiaretan'i Jesosy fanasitranao anao bonus ozy ny devoly hoe ndao ary fa bonus ndao ary. Tamin'ny fin de semaine teo tena salama be, tena faran'izay salama. Hainao dikan'izany ny ainan'le migraine maharitra sao ohatra Jesosy ty le lesinao aimbo ho any satroana tsilo lohanao mba ho sitrana ny migraine maharitra afaka le izy amin'ny roa maraina tamiko ohatra misy mikapoka ny lohanao. Za tsy namova dia manjanako satria samy reraka samy avy miatrika journée mohinana koa moa ny azony ataony. Oui, mivavaka efa mivavaka aminao izy talohan'ny atory. Tiako ka hoe le hoe nikapohana tamin'ny volotara ny lohan'i Jesosy. Dia zay mitranga eto mitranga zany Jesosy fa zay ataonao fa inona moa lesony to dia matsiary lesona amin'ny roa maraina anatina aretin'andoha. Kapohana ny lohanao marary be le izy marary be zao le izy zao fa avy eo sitrana le izy, sitrana koa zany fa mafaly sitrana koa le izy avy eo. Ka tonga masika amin'ity maraina ity hivavaka ao anao maika be mihitsy Alléluia. Satria tiany Jesosy ianao. Dia zao inona le tamin'ny voalohany teo sitranya mba ho azy anankiroa le izy mba hiverina ankalaza azy fa indrindra anaraka azy. Le faharoa sitranya mba ho ao aminy
tsy ianao marary any akodahodana fa ianao miverina aloha hiteo zay ikarakarana anao mino fa vao nahita an'ilay sakafo mivelatra sitranao azy teo e alleloia misy fanasitrany ao mbatiko fahitana sakafo be dia be mivelatra zay ne mahatonga ny olona maratra ndray hoentina voaka restaurant e any ka rehefa te hivoaka restaurant dia fa maninona ianao te hivoaka restaurant izy io zany misy zavatra misokatra ao rehefa tafaverina ao amin'Andriamanitra sy ny fahafenony ianao taontsika hitsangana ao fafontananao teneno Andriamanitra hoe tompo avy amin'izany teninao zany zay rehetra ataonao amin'ny fiainako dia amerenako ny voninahitra ho anao rery ihany sy ankalazako anao tsy anao tahaka an'ilay boka sivy tsita fa hianatra aho tahaka an'ilay boky anankiray izay miverina teo a-tongotra ao tsy nampitondra fisaorana fa nitondra ny fisaorana satria nandray ho tahaka ny Bartimeo nanova programam-piainana avy amin'ny fiandrasan'olona ao anaty fahajambany eo amoron-dalana lasa mahiratra dia manaraka an' Jesosy any amin'izay rehetra nalehany ingania mba ho azontsika zany Jesosy aoka mba ho azo rehetra izay tompo tsaroviny zanaka rehetra izay tonga eto hanapahitsapana fa tahaka an'ilay zanaka dala mety narary mety nanaintaina tany amin'izay toerana lavitra nisy azy tany fa tsy izay namaika an'ilay rainy fa izy tafaverina misy olo leto Jesosy tsy tokony ho lavitra anao tsy tokony hiala anao tsy tokony ho tafasaraka aminao ary mino izay fa ho fotoam-pihavanana andro amaraina fotoam-piverenana fotoam-pahatongava-tsaina hitoetra tsara ao aminao hiresaka tsara aminao mba ahazo resaka koa zay miaraka aminao mino koa zany efa sekolim-panasitrana andro amaraina ianao sy ny famindram-ponao ianao sy ny fahatsaranao ianao sy ny fiandriananao tsy amikery tsy ampahatanjahana fa amin'ny alalan'ny fanahinao mirevele sy ny anaranao Jesosy izay nome anao mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny zavatra ataonao miaraka aminy misaotra ny amin'ny vavolombelona tsy teny toriana fotsiny fa teny iainana hifananganana fa tena zay tokoa le izy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen eny io tsara miara-miaritra aminy mba hiara-manam-boninahitra aminy miara-miaritra aminy fataro fa niaritra zavatra be deaibe Jesosy mba tonga anao ho afaka izy ny kapohana marary zany kapohana zany manaintainy zany faran'izay tsy zaka zany fa niaritra an'izay izy mba ho fanasitranana anao ny anasitranan'Andriamanitra anao andro amin'ny maraina tsy tanana mipetraka protocole litamaso iny fa ny tena marina na tsy misy aniny ary hitranga fa anampiana ny finoanao hoe iny fa miainga dia atao ohatr'izao anampiananao le izy fa le izy ho ataon'Andriamanitra avy amin'ny fiaretan'i Jesosy tsy pasteur mahay mivavaka tsy pouvoir le izy fa Jesosy niaritra ary le voninahitra hitranga ohatrany tamin'ny résurrection tonga dia tsisy trasy omanina telo mafimafy ty sekolim-panasitrana andro amaraina ty ndraso tonga dia tsisy trasy zany hoe tsisy hamantarana tsony le nanjoanao teo aloha sy lenao après zay le hoe miara-miaritra aminy fantatrao ny origine le fanasitrana na avy aiza miray voninahitra aminy fantatrao ny zavatra hitranga eo ohatrany sepotsepotra ny alatany an-trano fa mialeta ianao ohatrany respiration ana zaza kely le salama tsara reny tonga dia sans trace miverina tsara ohatran'izay niaina an' Jesosy teo izy Jesosy zao famantarana zao narak'izay mino maka tanana anao izy le olona tanana pino tananao zany io taovatrao ny tananao tanana droaty teo izy ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny ataovy amin'ny faritra marary ny tananao eo aminao na mety oloha na maso na fo na nify na atoka na inona hiary hivavaka isika fa mahatoky Andriamanitra nanomeny teny fantatrao zay le programma tian'Andriamanitra atao iseho ny fahagagam-panasitranana ho an'ny tsiraray vitonga eto na ho an'izay mpitoro mpivavaka mbola mihinana zany sy izay entina mbavaka manatrika etenkio miara-mandraritsika mianakavy raha amin'anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ndreto izay tompo mivavaka ho an'ny tsiraray avy mifampivavaka naniraka nay anao anao an'izany misaotra betsaka ny finoanay dia mibanjina anao niaritra mibanjina anao ny kapohana mibanjina anao narary mafy ho anay
atonga anay tsy arary-mafy ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanonona koa fanasitranana eo amin'ny vatanao. Iverina am'lony ny lohanao misaina tsara, ao tsara, tsy faniny zany verina am'lony tsara ny fikorianany ra any amin'ny lalan'ny ra zay mitady hiteraka malaise zavatra be deabe raha vao tsy mety io. Verina am'lony ny tension artérielle anao amin'ny laran'i Jesosy. Anatin'izao fidirana amin'ny saison ny hiver zao mahazo aina tsara ny taolana sy ny any anatinao any. Sitrana amin'ny artrite sy ny arthrose sy izay rehetra mety hoe tsy fahazakana atsikatra amin'izay manomboka androany tsy resaka fahazakana lisa fa fanasitranana fotsiny voarainao ary tsy verina aminao zay fanentaina zay amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona mampahory anao amin'ny articulation rehetra na ny amin'ny tenda, épaule, genou, poignet, zay tsy voatonika eto fa fantatrao fa ilanao ny tanan'Andriamanitra raha isy fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny masonao mampahory eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy mora faniny ianao, miala ny épilepsie amin'ny anaran'i Jesosy, miala le mavesatra be iny. Ninona ohatry ny manjavozavo manakana anao tsy ahita raha nasain'ny tompony toriana teto Bartimeo nahiratra, ianao indray Bartimeo mahiratra manaraka andro amin'ny maraina. Avy amin'ny diakapoka ny aretan'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Aoka ny sofinao hiverina andre tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indrindra hainao feo an'Andriamanitra tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny vavanao tena atsapa ny fahafenon'ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fanasitranana. Sitrana ny vavanao zay rehetra ny anatin'ny vavanao, nify, ny akanjo nify, ny hi, ny lela, na inona manona ankeo amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny gripa, sitrana amin'ny sery, sitrana amin'ny kohaka amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'izay karazana reoka tsy mampahazo aina rehetra, tononona amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, fanasitranana feno ny fiainanao hatrany tapidokatra ny paladi. Ninona manjoan'ny lalan'ny rivotra manomboka eo amin'ny vavoronao miditra any amin'ny tenda ka hatrany amin'ny avokavoka, miraiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny tuberculose amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Cellule cancéreuse manjavona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona ny fivotosana sy ny kista sy ny zavatra be deabe na ety ivelan'ny voto na any anaty tsapa na any anaty manaintaina androany maraina, sitrana amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Ny any anatin'ny taovanao rehetra any aoka ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny fo amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona mavesatra ao mahita fa miaisitra zany satria ho tafaverinao amin'Andriamanitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy mitoetra ao amin'Andriamanitra ianao, ny fitoeranao amin'ny Kristy dia tonga anao maivana satria fantatrao fa zay tsy hitanao any aman'olona dia hitanao amin'ny Kristy. Manona fanasitrana amin'izay rehetra mahakasika anao, manonona ny fiainan'Andriamanitra ho ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fiadanan'i Jesosy mety ny zavatra rehetra mahakasika ny fiainanao. Raisako io fanasitrana momba ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Milamina io fa za matahotra ianao. Maneke hitoetra tsara ao amin'ny Kristy fa Jesosy efa mandamina anio. Zay ao amin'ny Kristy tsy miady zany. Zay ao amin'ny Kristy tafiavana ho azy dia manana fandeferana dia misy solution avoakan'i Jesosy io dia milamina zay verina fakorotana. Ho tanteraka amin'ny fahafahanao mifandray tsara miaraka amin'ny zanakao. Ho tanteraka amin'ny fahafahanao mifandray tsara miaraka amin'ny ray aman-dreninao an'izay mbola velony ray aman-dreny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona fanasitrana amin'ny asanao ihany koa amin'izay rehetra mahakasika anao ninona heverinao ohatry ny misy aretina, raisy ny anjara fanasitranana amin'izany ny amin'ny fahatongavanao oety nandrenesanao fa rehefa sitrana io efa niomana ianao hiverina ankalaza azy, anaraka azy ary hitoetra ao aminy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Avy fontananao dia isaora Andriamanitra ny amin'ny fotoana andro maraina. Saotra betsaka anao zay Jesosy ny amin'ny asaribidiny fotoana eto ny rendez-vous nomenao sy ny tarihanao tamin'ny lalany fanahinao. Misaotra ny amin'ny teny nampatsihivanao sy nanomezanao ny rakitra ao am-ponao atonga anay ahalalanao, atonga anay tsy salasala ary tena tsy misalasala zay andro maraina. Saotra betsaka ny amin'ny tsiraray avy tonga eto. Saotra fa ianao no mikarakara azy, ianao no miasa. Izahay mety manatanteraka an'izay asainao atao fa ianao miasa. Misaotra raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety misy olona avy to dia nandre hoe sitrana izy vetivety. Satria ataontsika mifanatitra dia avy eo apetraka ny tsotrano. Misy mandrevy hoe maivamaivana izy. Alleluia. Ay, enio tsara rehefa tonga ny an-trano arany.
mandaitra io ka mandaitra be efficace izy mahatonga amin'ny teny zany zay mahatonga sura amin'le izy a satria marina vérité le teny moa sain Jesosy iainana koa izy voazaraina fa tsy hoe ianao sa tsisy migraine sitrana migraine mandalo loha ianao de am'izay anao afaka miteny tsara hoe tena misy le izy ary tena mandaitra tokoa le izy eny ny tompo zany mandamina zany koa fa tsy anao mandamy hoe toromomba zao de andalo an'izy zany fa ny tompo mandamina an'izay tiany andaminana eo a mba tonga anao tena alala ny asaribidiny hoe miaina ny fahaveloman'le teny tsisy samenamenatra samihafa matsy zay tainy Jesosy fotoana antsika rapitso a sekoly a fianarantsika zavatra tsara be eto amen taovy misy etaeta foana ao anatinao a isa na ndro alleluia de fotoana antsika ihany koa a misy amin'ny lakamisy a mba ataovy ao anaty planina sy programanao a hicelebrentsika ny fitsanganan Jesosy a ny ekaran Jesosy azafady ascension lakamisy maraina tahaka anisaky ny sabotsy a de ny après-midi misy fotoana unid Yahweh le ny raha antsika miaraka amin'ny tanora Joekael dikan'izay raha marina aminao ny fatany ranao modindray tony amin'ny voromahery a dia mba isan'ny invité anao zany anatrika ny fotoana io a zarary misy fotoana ny reto talohany ianao kapohana amin'ny karavasy ohatry ny omby andeha hivavaka fa rehefa tena nandray an' Jesosy le ianao sakana-potsiny ndray tsy hivoky ny trano andeha hivavaka zay ny tena izy de aza atao mavesatra le izy le izy koa natra misesisesy be tsy zara ary ve misesisesy izy le pasteratra no mivavaka foana hoe tsy zara ary ve mba sitrany valim-bavaka foana alleloia milasanao hitsangana ary de anao fahafatanantsika ankasitraka ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sotra betsaka Jesosy ny fotoana teto tanteraka de nohony aminao avy aminao miaraka aminao sotra betsaka ny amin'ny tsiraray avy zay nanao sakrifisy na fotoana maraina amiketaeta andrezy avy aminao iombona sy iray amin'ny fanatrehanao raha andeha hamakivaky ny journée ny tsiraray avy de anao ny hitantana azy elo lalana anafaingana anamora an'izay rehetra mety mba ilain'ny tsiraray avy ary zany mbola entinay akoatra ny fanasitrany sy fantatray fa loharan'ny zavatsoa rehetra loharan'ny famonjena mandrakizay ianao nizaniza tonga eto mety misy zavatra mavesatra eo amin'ny fikarakarana amin'ny andavanandrom-piainana mifampivavaka izay mba ho karakarainao tompo ny zanakao rehetra tonga eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ray sotsodrano zay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy ho marina aminao araka ny tenin'i Jesosy hoe arindro izao momba anao mandrakariva mba ara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao fa ho arovana avokoa ny fanahinao ny ainao sy ny tenanao tsy anatsiny ambara-piverenan'ny tompo manonona amin'ny anaran'i Jesosy ianao le zanaka akaiky an'Andriamanitra mitoetra ao amin'ny Kristy tsy tafasaraka ny fanatrehany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mandehana tontolo andro voata amin'ny zavatsoa surprise mahafinaritra be indray androany sy ty semaine ity ary fahafahanao mamarana nyty volana mety amin'ny voninahitra sy fahavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen teny Jesosy daholo amin'ny fito lakamisy maraina amin'ny fito maraina